hoe migadra ty amin'antony ny namana Raharaha Cello satria raha fanihetsiketsiky ny fianakaviana sy ny zahay namana mba nangataka an'ity fanamarinana hoe very marina ve le seky-n'le olona n'izay nitory azy de namoaka an'ity taratasy ity ny BFV hoe tsy nahavoaray fanohanana tsy nahavoaray fitaranana fahaberezana zany hoe tsy nahavoaray opposition tsy nahavoaray déclaration de perte mikasika an'ity seky ity nefa ilay vol d'échec tsy haiko ny chef d'éculpation hafa ho fronina fa le vol d'échec ity nitazomana ny namana Cello vonjomaika ao amin'ny fonjany hosy de zavatra zay zany nitodiana aminareo namana mpitsara sy anareo mpitsara rehetra fa maimbo fanaparam-pahefana ataon'ny procureur atsika ho hosy ny famonjana vonjomaika ny Cello tsy Cello rery fa misy olona roa lahy ao zay nahasahan'ny tolona tao amin'ny problème nandohan'ny ilakako ka eto zahay de miteny aminareo namana mpitsara sy nareo rehetra no manao ny zavatra salama zao ary zahay olona malemy olona kambotikely salaminahy zao sy hantsy ady mpitsara na hiady amin'ny mpitsara satria zahay amin'ny mampalemy anay zay de araka ny slogan fitsarana io fialofany malemy fa magagagagaga izy ty fa mivadika zavatra hafa fa lasa famoretana hery famoretana am'izay olona zay tsy mitovy hevitra lasa hery fangalany namanareo sasany tombombarotra intérêt personnel ny hery mpitsarana ka aoka tsika samy hijery an'izay zavatra zay zany satria aina ny lalaovana amin'ny fitsarana eo araka ny tenen'ny vice président SMM aveniran'olona ny tratra amin'ny resaka fitsarana eo raha ohatra ka voafonja de eto de mitodika amin'ny ministère mine isaorana ny ministère mine zay tsy nety niverina tamin'ny fanapahan-kevitra zay les décisions ny soniavana mikasika ny suspension ny activité odieuse ataony illégale illicite et odieuse ataony société gondona o ilakaka fa nefa malahelo milaza aminareo ministère mine fa no tapahiny gros bras mba midahalo sy ny misy gendarme avy amin'ny Sakaraha ny rojo vy ny selenareo ny pocolin ary miasa ry zareo amitsika miteny zao tsy lainga zany mahazo tatitra avy amin'ny masera za mahazo tatitra avy mivoaka amin'ny lakaka tsy tapaka ary tsy mamono telefôny manamarina zany zavatra zany hoe mbola misy olona miasa ao amin'ny carrière ny suspendiavany ministère ny environnement eto de mitodika amin'ny namana préfet Diorombe tsy tia lainga ny dikan'ity zavatra tamy amin'ity sady lolohavitsika administrateur civil apetraka atsika mitratra sy lanjaina sy naheno apeo ianao andriamatoa préfet ny Horombe tsy fantatra hoe naninona fa misy olona miteny hoe silence complice zany na silence radio ny antony nomevana atsika agny de hisolo tena fitondrana fohy be sady misolo tena amin'ny filoham-pirenena anao misolo tena amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement chef de l'administration ary mahasolo tena ny ministre rehetra zay nantena hoe unicité de commandement ka gagagaga izahay hoe inona ny andraikitra raisin'ny préfet satria zahay sy mpitsara manao hadisoana rery ihany mitenenneto na ny député manao hadisoana na ny mpitandro filaminana manao hadisoana na ny olombofidy manao hadisoana no tenenneto fa tenenina koa ny corpsika administrateur civil satria matoa natao corps interministériel sika interinstitutionnel de isika no anisany tandroka ary no vozony administration fa de nahoana lahy andriamatoa préfet raha ohatra ka sanatria zavatra tsy metimety nataonao alainao baraka ny corps administrateur civil